misaotranao jeso malalo tratrizao fotoana mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koa mitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya koa mitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya. Faly miarabantsika tsirairay avindray tonga eto mifandraisana ny lesona ho an'ny tanora zokiny isika miteny hoe ity misaotran'Andriamanitra isika fa mbola nomena izao fotoana izao indray efa atsika mandray ny teniny aloha andirantsika amin'ny lesona anio dia vavaka isika ianay tsara indresan-danitra mbola velom-pisaorana anao izay ary velom-piderana satria nomenao anjara ny amin'ny fahasoavanao ny amin'ny teninao ny amin'ny fahamarinanao mangataka aminao mba mila ny fahadisoanay atao fitsapana isan'andro fa lehibe ny famonjenao anay ary koa isan'andro dia aoka ay anisan'ny androna ihany koa zahay fa mandalo izao fiainan'izao ary tsy fantatra eny ampitso ny fanantenana avy aminao ane no anafaka anay ihany koa sy atonga anay saintsaina andro aman'alina ka ny lesona izay raisinay nio atonga anay androso bebe kokoa amin'ny fanarahana anao aminaran'i Jesosy amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe fahadisom-pana tenana sy alahelo. Nijanona teo amin'ny toerana nisy azy nandritra ny 2 andro zava-miafina ho an'ny mpianatra fotoanana emotio. Izany no lazaina ary rehefa afaka izany dia hoy izy tamin'ny matory Lazarosy sakaizantsika fa andeha hamoha azy aho. Matory Lazarosy sakaizantsika manohina tokoa ireo tenin'ireo feno firaisam-po tokoa raha nieritreritra ny loza mananontany izay hiatra aminy raha makany Jerosalema ny mpianatra dia saika adin'izy ireo ilay fianakaviana misaona any Betania. Tsy toy izany anefa i Kristy nahatsapa ny mpianatra fa nometsiny efa diso fanantenana izy satria tsy namaly aingakaingana kokoa ny hafatra i Kristy. Nalaim-panahy hevitra izy fa tsy nanana fitiavana mamy ho an'i Lazarosy sy ny anabaviny arak'izay nieverany azy izy. Raha tsy izany manko dia niverina aingana niaraka tamin'ny mpitondra hafatra izy. Ny teny hoe matory Lazarosy sakaizantsika nefa dia mampifony fihetseham-po arak'izay izy tao an-tsainy. Resy lahatra izy fa tsy nanadino sakaizany mijaly izy tsy akory. Nitiavana tokoa Lazarosy ary vaky ny fon'ny anabaviny tomany azy ary ny sakaizany dia nampifangarany ranomasiny tamin'ny azy mirahavaviny miasa aloha mihitsy. Na dia zanak'Andriamanitra azy izy dia efa tonga olombelona ary voahetsika ny alahelon'ny olombelona izy. Ny fony be fitiavana, ny fony mangoraka dia voatohy ny fahoriana manjakariva aneo firaisam-po. Miara-mitomany amin'izay mitomany izy ary miala faly amin'izay faly. Tao amin'ny ranomasina dia nisy alahelo mihoatra noho ny alahelon'ny olombelona tahaka ny havon'ny lanitra ambonin'ny tany. Tsy nitomaly an'i Lazarosy Kristy satria efa hiantso azy hivoaka ny fasana izy, nitomany kosa izy satria maro amin'ireo izay mitomany an'i Lazarosy ankehitriny no hamolavola-drafitra tsy ho ela aminona an'ilay fananganana ny maty sy ny fiainana. Tamin'ny nanambarany fa tokony ho faty ho an'ny firenena ny olona anankiray dia nasehony Kaiafa fa manana fahalalahana ny amin'ny faminaniana izy na dia voafetra dia voafetra aza zany. Raha mitantaran'io toe-javatra io koa Jaona dia mandray an'io faminaniana io izy ka
asehony ny fitadasiky ny alalan'ny dikany. Manjary laingo io fahamarinana sarobidy indrindra io dia ho molotry Kaiafa. Noho izany ny hevitra naposaky Kaiafa amin'ny alalan'ny fanaovana sorona an' Jesosy dia ny hamonjy ny firenena meloka tsy ho afaka amin'ny fahadisoany fa mba azahoany manota hatrany. Zava-dehibe tokoa ny tokony indranintsika ny ten'Andriamanitra satria izany no ahafantarantsika ny fahamarinana rehetra ary aoka tsy ho adinonao ankehitriny fa miray-po tanteraka amintsika tokoa Jesosy. Matsapa ny alahelontsika, matsapa ny enta-mavesatra amintsika ary mintsy matoky fa hanafaka ny manaintaina rehetra dia ho tahaka ny namoazana ny Lazarosy no hanoazany an'ireo zavatra efa maty rehetra teo amin'ny fiainantsika. Amen. Enay tsara indrindra mbola misaotra anao izay amin'izany tenao izany. Mba hanainy io anao ary aoka Tompo ianao mandrakariva fanantena anay ka tsy hatahotra izay satria eo ianao. Anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotra Jesosy isan'andro.